mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana ravina no iarabanantsika hatratra ity sabotsy faraka amin'ny 20 volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Deutéronomie toko 17 andininy fafito ka hatramin'ny 12. Deutéronomie toko 17 andininy fafito ka hatramin'ny 12. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Raha mitananao mandidiana ny rahalanao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady defimandrinao, na ny sakaizanao, izay toy ny ainao ka manao hoe andeha isika nompo Andriamanitra hafa, izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny Andriamanitry ny firenena izay manodidinareo, na ny akaikinao na ny lavitranao hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao. Ary aza mba hiantrano masonao izy na andranao fo na afeninao. Fa vonohy faty izy, ny tananao no voalohany amono azy, dia vao ny tanan'ny vahoaka rehetra, ary toray vato faty izy satria izy efa nitady hitaonanao hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary ny Israely rehetra ny endre izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity volana oktobra ity moa tsika riavako dia manodidina momba ny fiainam-pianakaviana no mofinaina araka ny famerimberitsika etona. Misy filôzofy frantsay anankiray izay teraka tany amin'ny faraparan'ny taonjato fa 7 ary maty taoriana kely ny ady lehibe faharoa, Émile Baudin. Émile Baudin dia pretra ary raha tsy diso tamin'iny faritry Alsace iny izy no teraka no nandalo ny fahatanorana, dia nandalina manokana izy momba ny fianakaviana, tsy ny fianakaviana ihany ny tena resahany fa mahafilôzofy azy, fa indrindrindrindra momba ny Pascal, momba ny état na ny fanjakana, momba ny moral. Betsaka ireo mbola boky izay nosoratan'ny Émile Baudin mbola famaky, mbola hitantsika eny amin'ny librairie sasany any ivelany any. Ary anankiray amin'ireny dia ny la morale de la famille, aty amin'ny taona 1937 izy no nivaofy ity boky. Matevina ilay boky satria ray asoratra satria any amin'ny 700 pejy latsaka kely ihany ity boky ity. Dia ao anatiny ity boky na asasoratra lehibe nataon'ny Baudin ity momba ny fianakaviana, ny anankiray izay manazava azavainy fa ny fianakaviana no mazava ho azy satria aty alohan'ny ady lehibe faharoa izy. Zany hoe mbola hafa mihitsy ny toeran'ny fianakaviana. Tsy mitovy amin'izao taonjato iainantsika 20 taona teoriana ny ady lehibe faharoa zao na 100 taona. Teoriana aza misasatsasany. Dia azo lazaina hoe tsy mitovy ny fomba fisainana. Saingy mazava fa raha miala amin'izany toetsaina izany ny fianakaviana hoy Baudin dia levona izy. Ny fianakaviana izay antitraterina satria teolojiana raha teo izy, dia nazava fa ny fianakaviana no singa fototra ivelaran'ny olona, singa fototra ibeazan'ny olona, sy anabeazana ny olona. Ary anankiray amin'izay mahafianakaviana ny fianakaviana izy dia zao ny ataontsika hoe ny fifampiarovana. Mifampiaro ny olona ao anatin'ny fianakaviana. Tsy fianakaviana intsony ny fianakaviana ozy raha ohatra ka tsy mifampiaro. Adidin'ny zanaka ny miaro ny ray aman-dreny, adidin'ny ray aman-dreny miaro ny zanaka, adidin'ny ray tampo miaro ny zandry, adidin'ny zokiny miaro ny zandry, adidin'ny nenitoa miaro ny zanatra vavy sy ny sisa rehetra. Zany hoe Baudin dia manasikasina mazava fa ny fianakaviana dia natao hifampiaro. Ary natao ifanakokenatra sy ifanome voninahitra. Ary Baudin dia manazava mihitsy aza fa institution mihitsy ny filazan'ny fianakaviana.
zany hoe tsy hoe singa fototra fe singa fototra fa tena rafitra mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina izy tsy mifanalavitra am'zany mihitsy akory ny testamenta taloha raha tsy nolovaina mihitsy avy amin'ny civilisationna judéo chrétienne ary izany toetsainy zany hoe ny fianakaviana de natao ifampiaro e ny fianakaviana kristianina de natao ifamelona natao ifanohana natao ifanondrotra ny fianakaviana mazava fa ao anatin'ny asasohatra ny sorato an'io koa dia izy manao hoe ny fianakaviana de manana zay maha izy azy manana ny personnalitény manana zay toetra na maha izy azy mampiavaka azy zay ny fianakaviana ny voalohany izy de zao ny fianakaviana tsara toetra na ny fianakaviana manana zay maha izy azy manana izay toetra ataotsika hoe institution na fianakaviana afaka misahana ny andraikitra tena maha fianakaviana azy dia misy ny antsoina hoe manana antsoina hoe personnalité utilitaire zany hoe izy manao hoe ao anatin'le personnalité utilitaire ny fianakaviana dia misahana momba ny fananana iombonana ny ohatra hoe ile lafiny hita maso lay patrimoine lay anarana lay anaram-pianakaviana lay fahasarotam-piaro amin'ny anarana lay famirapiratana lay fianakaviana izany hoe lay endriky ivelany hita ty am'le fianakaviana zay le personnalité utilitaire raha ohatra ka fianakaviana tsy manaja ny anaran-dray aman-dreniny tsy manaja ny loharan'ny-poirany tsy manaja ny soiombonany tsy manaja ny fananan'zay izay mety ho nahafantarana azy dia tsy manana zay personnalité utilitaire zay izy fa ny faharoa de zao ny antony hoe personnalité psychologique Baudin io manazava io izy manao hoe zao noho izy ao anatin'ny personnalité psychologique dia lay feoan'ny feritreretana iombonany fianakaviana lay fotom-pisaina n'lay fianakaviana zany de zao manana fotom-pisainana azy manokana io tsy voatery hoe miresaky izy tsy voatery hoe fa misy zavatra efa nanabeazana azy de manana izay fotom-pisainana zay ka na tsy miresaka amin'ny rehetra ary ianao de fantatra hoe tsy hoekeny ty fianakaviana ity ny anao zavatra ohatra zao na hoekeny ty fianakaviana ity foto-kevitra anankiray ity zany hoe satria efa nisy zavatra nampiavaka ray personnalité psychologique io tsika teo de efa manana le toe-tsaina sy toe-pana azy manokana le fianakaviana vokatry ny fanabeazany io vokatry ny fitezany io ary indrindrindrindra ho boetin vokatry ny fivavahana sy ny finoany io fa misy koa izy antsoina hoe ataotsika hoe personnalité morale io lay adidy manandraikitra amin'ny fianakaviana lay everiny fianakaviana ho maika lay everiny fianakaviana ho tsy maintsy atao le fianakaviana manao adidy le fianakaviana mahafantatra ny andraikitra tokony misy azy le fianakaviana izay mahatsiary hoe zao no adidy zao no mahaizay anay ka ireharehanay amy fanatanterahana andraikitra fa farano Baudin de ny fianakaviana koa zay manana maha izy azy dia manana antsony hoe personnalité juridique misy koa lay ao anatin'ny fianakaviana zay personnalité juridique zany hoe lay lafiny ary raha zay hoe isan'ny ambony indrindra lay lafiny fikarakarana ny lilova fikarakarana ny patrimoine izay rehetra mety hoe alohan'ny ady lehibe faharoa motsika zava-dehibe zany le fianakaviana ary eto kosa raha toka mamaky an'ity buku de Théonomie ity tsika de zao toy ny mahery dia mahery toy ny kanota lay teny ho an'ny fianakaviana eto manao hoe vovonoy faty andiny ny fahafolo zay tananao ny tananao no voalohany amono azy de vo ny tanany vahoaka rehetra toray vato ho faty izy mpikambana ao anatin'le fianakaviana ary dia asainy ny boky de Théonomie manao hoe vonoy faty izy rehefa mampialanao amin'ny finoana rehefa mampialanao amin'Andriamanitra rehefa mampialanao amin'ny fivavahanao de toray vato zany hoe tsy ilaina ho isan'ny fianakaviana rehefa koa manala tsy hoe hafahafa be akory ny boky de Théonomie fa raha toa ka miaina tamin'ny boky de Théonomie isika de mahatakatra hoe sary-piaro amin'ny fivavahana sy ny finoanan'Andriamanitra ny boky de Théonomie ary tsy neken'ny fianakaviana mihitsy
tsy nekeny soatra masina mihitsy ny hoe misy olona ao anatin'ny fianakaviana ka mitaonanao hiala amin'andriamanitra. Adidin'ny fianakaviana miazona ny finoanan'andriamanitra. Adidin'ny fianakaviana ny miazona ilay ataontsika hoe personnalité morale sy lay personnalité psychologique sy lay personnalité utilitaire mihitsy ary hoe ny fianakaviana de mila manana zay maha izy azy zay, manana ny toetrany araky ny resahantsika teo. Ka rehefa miala amin'ny finoana lay ny olona anakireo de fianakaviana de mandrava izay le personnalité zay. Zany hoe raha vantany vao miala amin'andriamanitra ny olona anakireo amin'ny fianakaviana, miala amin'ny fivavahana le olona amin'ny fianakaviana tamin'ny andro ny boky ny Deutéronomie, raha jerena amin'ny solomaso any filozofia amin'ny Baudin hoe raha vao miala amin'ny fivavahana le olona, raha vao miala amin'ny finoana le olona de zao manjary fitaovana manimba ilay lova psykolojika na ilay lova izay sotoavina zay noarovana mafy. Ary mety ho mandrava mihitsy aza ny fifandraisan'le fianakaviana. Afaka malala ity boky de Deutéronomie ity raha dia ataontsika hoe entitra mazava tsara aminy hoe tokony tsy misy ao anatin'ny fianakaviana miala amin'izay finoany efa nitezana azy. Ary hitantsika raha ohatra ka misy anankiray fotsiny ao anatin'ny fianakaviana atao hoe sanatria silamo, sanatria hotsika teo asa atao hoe ny antony manaovana sanatria satria tsy mitovy finoana amin'ny kristianina izy. Raha vao misy anankiray tafeno atao fianakaviana de zao na de miresaka raha manahirana, na de miresaka fivavahana raha manahirana, any ka manjary sujet na lahadinika na roa hevitra tsy resahana mihitsy mandritra ny fianakaviana, fivim-pianakaviana ny fivavahana satria misy anankiray ao tsy manaraka ilay fivavahana. Aza donona nefa raha mitsery ny psykologie na ny filozofia amin'ny Baudin sika de manao hoe ao anatin'ny fianakaviana mihitsy ny tokony resahana ny fivavahana mba ahafahana zany fivavahana zany manjary sotoavina. Raha tsy tonga kolotsaina le fivavahana ao anatin'ny fianakaviana tsy maharitra izy. Raha tsy tonga toe-tsaina le fivavahana ao anatin'le fianakaviana de tsy maharitra izy. Fa rehefa tonga toe-tsaina ao anatin'le fivavahana ao anatin'ny fianakaviana ny fivavahana hoe itsika isaky mivory de mivavaka, itsika isaky misakafo de mivavaka, itsika isaky mitsangatsangana de mivavaka, isika isaky ny voalohan'ny taona de mivavaka, na isika isaky ny misy anniversaire na fisakerana tena dia manao fitaovavahana, isaky ny jobilo ohatr'zao atao anatin'ny fianakaviana dia makany am-piangonana. Zany hoe rehefa ohatra ka lasa fomba, lasa kolotsaina, lasa toe-tsaina le fivavahana de maharitra izy ny dikany. Fa raha mbola tsy lasa kolotsaina le fivavahana ataovy hoe tsy lasa tsy fomba ao anatin'le fianakaviana ny mivavaka, rehefa misakafo tsy fomba ao anatin'le fianakaviana ny mivavaka, rehefa tonga ny anniversaire na rehefa miaona na rehefa fety andavanandro krismasy ny tahaka zany tsy fomba ao anatin'ny fianakaviana koa raha ny hoe mamonjy zanakam-pelezana, tsy fomba ao anatin'ny fianakaviana koa raha ny hoe mandeha miara mivavaka noho ny fetin'ny taranaka, dia mazava ho azy fa tsy misy toe-tsaina kristianina tsy iaina ny fianakaviana intsony, tsikelikely ary mahatonga le toe-tsaina mpianakaviana iaina ny fiaina kristianina de zao resahana ao anatin'ny fianakaviana ny fivavahana. Rehefa misy anankiray anefa ao anatin'ny fianakaviana tsy mpivavaka intsony na niala tamin'Andriamanitra na mitaona ny hafa hiala amin'Andriamanitra de zao lasa sujet mety ho tabou, mety ho fady mihitsy ara ny miresaka azy ao anatin'ny fianakaviana. Izay ny mahatonga ny boky de Deutéronomie eto sarotiny sanatria ny vavakory. Am'izao andro antsika zao tsy misy hoe horoahana amin'ny fianakaviana satria tsy mpivavaka na horoahana amin'ny fianakaviana, tsy zay mivavahana kristianina. Fa ny tiany boky de Deutéronomie ho tazantsika de ny hoe saro-piaro amin'ny finoana amin'ny finoana ny fianakaviana. Fianakaviana de zao tokony ho saro-piaro amin'ny fivavahana kristianina. Ary io anatin'ny mariazy de hitantsika zany voady ataon'ny mpivady zany hoe ny tokantranonay de tokantrano kristianina. Zany hoe tokantrano mivavaka, tokantrano mitaiza ny toe-tsaina kristianina iaina ny fianakaviana. Fa ny faharoa zay aseho ny tediny tsotra masiny ty ihany manao hoe hotsika manao hoe ny mahatonga azy tsy hoe fanolihana akory fa zava-dehibe ny hoe afaka resahana ny fivavahana. Fa ny faharoa lehibe zay aseho nyty andiny tsotra masiny tya
dia lay fifampitana lay fivavahana io dia asehoany mihitsy manao hoe andinny voaloha manao hoe zanaky andiny fafito zanaky ny reninao zanaka ao lahy zanaka ao vavy ny vady ade fimandronao sakaizanao zay toy ny ainao zany hoe lay raha vo misy mihitsy zany mandray mino an'izay zao tompo sy mpamonjy de manana didy izaran'zay amy fianakaviana mifanohitra am'izay kosa tsy eken'ny baiboly hoe misy manaisotra izay finoana izay raha mandray ohatra atsika mombany hoe ao anatin'ny fianakaviana dia sehatra iray fampiresahana ny fivavahana raha vo misy anakiray tafiditra ao itsika teo de zao fivavahana hafa zany de manjary mety ho mampizaraka mihitsy aza hitatsika fa ny fivavahana kristiana de natao ifampitana natao resahana bokyny Deutéronome manao hoe enao de andriamanitry ny taranaka amy fandimby hatrany midika teny hoe andriamanitry Abrahama andriamanitra Isaka andriamanitra Jakoba de zao andriamanitra namakivaky ny tantarany fianakaviana marina fa tsy lovana akory ny maha kristiana eketsika zany tsy lovana ny maha kristiana fa faharesen-dahatra ny maha kristiana antson'andriamanitra maha kristiana saingy zao fitaizana koa ny maha kristiana zany hoe manana rehefa fantatrao fa nahasoanao le fivavahana fantatrao fa tsara le fivavahana de adidinao ny mampianatra an'zany amin'ny hafa mampianatra an'zany amin'ny ankohonanao fa tsy hoe andraso aloha fa safidy io anaka ka rehefa 20 taona anao de isafidy ihany tsia manana adidy mihitsy ny ray aman-dreny hampita aminjanany ny fivavahana raha tsy manao zany ary izy de diso onatren'andriamanitra tsy hoe satria tsy mahay mivavaka izy de tsy ampitetsetina ny ampiangonana be dehibe angeny zavatra ataotsika amy zanatsika fa tsy fantany ngamony zazakely mahafantatra antsony hoe vaksiny fa ataotsika vaksiny izy satria mahasoa azy ny vaksiny be dehibe angeny zazakely ny tsy mahafantatra ny hoe malagasy izy tsy mahira-pirenena izy tsy mahalala ny satan'ny firenena malagasy izy saingy zao hoentitsika soratana anaovana kopy mena kopy soratana anatin'ny bokim-pianakaviana satria ilainy zany tsy hoe rehefa mahira-pirenena izy rehefa tonga 20 taona malagasy izy zay vo soratana atao hoe malagasy tsy miandry an'zany isika tsy miandry ny fahatakarana ny maha malagasy azy isika zay vo iteny aminy hoe malagasy ianao anaka fa na de tsy fantana azy zany de ataotsika aminy satria mahasoa azy de ohatr'izay keo ny fivavahana zay mahatoko ny boky no ambolana nazava manao hoe zaro amin'io lalana tokony alehan'io izy adidinao ray aman-dreny zany ny manazatra azy zay le resahatsika manao hoe manana adidy hampita ny fivavahana amy taranaka ny fianakaviana ary ny lalana amy fanohitra am'izay de jeken'ny baiboly zany hoe ny fianakaviana tsy mampita ny fivavahana amy taranaka de diso onatren'andriamanitra tsy hoe mamonjy tena ihany ianao hoe anka de tsy haiko rakizy moa zany fa de zay ataonareo any fa nialo zany zao de zao za mivavaka de zay ataonareo any rakizy josoatsy nanao an'zany mihitsy fo josoa hoe raha izaho sy ny ankonako na raha izaho sy ny fianakaviako de anompon'i Jehova zay zany hoe amy josoa de zao ny fianakaviana mihitsy ny tokony miara-manompo an'andriamanitra rehefaky malala am'izao andro natsika zao any de efa tsy ny fianakaviana intsony no mikitro ny faharan'ny fiarahamonina fa ny individu zay ny antsony individualisme satria ny individu nikitro ifaran'ny fianakaviana de verina fa nikitro ifaran'ny fiarahamonina de verina fa tsy voatery hivavaka ny individu tsy voatery handray le fivavahan'ny fianakaviana ny individu fa safidy ny fivavahana ary zay no mitranga eran-tany ny ansafidy ny tsirairay ny fivavahana ary satria safidy ny tsirairay izy dia vie privé zany fiainana manokana zany ary satria fiainana manokana izy de zao tsy tokony ho voakasikasiky ny fiainam-pianakaviana ka tsy resahana amina fivori-pianakaviana tsy resahana hoe zavatra fivavahana zany an'ny tsirairay manokana zany mampisaraka ny firesahanany zany mampiady ny firesahana azy ny antony de zao satria tsy ny tezaina satria noravana lay fiainam-pianakaviana sy lay héritage na lay lova ara-panana napetraky reo ray aman-dreny ary atsika fa any Europa de zany any Frantsa de fa zany zay mahatonga ny hoe olana be mihitsy marina fa mivoaka manana lalàna be ny frantsay hoe laïcité de l'état sy ny sisa rehetra fa nahoana de zao
tsy ny lalàna mihitsy no ahafahan'ny olona miady amy zavatra ra-panahy hoe manohitra ny be dehibe ny herin'ny vavahana slamo any Eropa sy amy toerana maro samihafa de ny lalàna no amafisina tsy ny amafy ny lalàna mihitsy fatatsika rehetra amy lafin'ny psikolojia zany fa raha zavatra ra-pinoana de zavatra ra-pinoana ihany no anoheranao azy raha ohatra ka manohitra ny fanimpotsampy ianao de tsy ny lalàna mihitsy no ahafahanao manohitra ny fanimpotsampy fa ny fivavahana kristianina ny zava-panahy de zava-panahy ihany no entinao manohatra azy ny zavatra lojika de lojika ihany no entinao mandrava azy de tahaka zany ko raha ohatra ka zava-panahy ny tiana horavana eny fanimpotsampy na fanimpona zavatra fantatreo fa mifanohitra amy maha olona de zao ny zava-panahy ihany ko no entinao manohatra azy atria mahatonga antsika manao hoe sahirana ny olona any Eropa amy lafo satria tsy miraharaha zavatra ra-panahy izy de ny heveriny fa ny saina no anoherana ny olona ra-panahy na ny saina no amahana ny olona ra-panahy na anoherana ro fomba maro samihafa teraky ny finoan'ny olona amin'ny ara-panahy ohatra hoe ny finoana slamo ny finoana isan-karazany dia lalàna na fombafomba no entina anoherana azy de zaho tsy maharitra zany ny zava-panahy ihany manohitra ny zava-panahy no entinao miady amy zava-panahy arakaraky ny fitombonisan'ny kristianina fotsiny arakaraky ny fivelaran'ny kristianina fotsiny ny mahatonga ny olona iorina amin'ny toetsaina tena izy ary rehefa mafiorina ny vavahana kristianina de resy tosika ho azy ny vavahana slamo fa rehefa malemy ny vavahana kristianina de mahazo aina fotsiny tsy vavahana slamo ihany sanatria ny vava tsy hoe mankala slamo sika fa mame ohatra mazava fotsiny hoe zava-dehibe ny finoana ao anatin'ny fianakaviana zay afako andriamanitra ny hitahiry atsika ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesoa ary iainantsika niny fivavahana any anatin'ny tokantrano anatin'ny fianakaviana anatin'ny fiarahamonina zay misy atsika any ivavaka sika tompo ampizoranao zay fa nataonao tianao Andriamanitra noho ny antsonao misaotra noho ny fianakaviana kristianina ibeazanay ary ampahireso kosa ireo zay miaina ao anatina fianakaviana tsy kristianina na maro tsy kristianina ataovy mahajoro vavolombelona arovy ny finoanay mba ahataona ny fianakavianay zay mba hitoetra amin'ny finoananao tehirizo ny finoan'ny fianakaviana sy ny fifankatiavany ataovy mahajoro vavolombelona izy mpianakaviana fa ao aminao Jesoa ihany ny fiainana fianakaviana tsy miorona aminao fianakaviana tsy miaina ny finoananao dia ketraka koa ampahireso tompo ny fianakaviana indrindra fianakaviana mpanaraka izao fandaharana tombotre fiangonana zao de tonononay amin'izy reny Jesoa ny fiombonana ny fifankatiavana ny finoana maharitra sy mateza mivavaka izay tompo ho an'ny firenenay tsy mitsahatra mitondro zany eo ampelantananao zay fantatray fa mahay manao mihoatra noho zay iriny fonay sy angatahanay ianao de meteza tompo ampahery anay meteza hitahiry anay indrindra ny isam-pianakaviana ho tehirizinao am'izao andro sarotra amin'ny lalovan'ny firenenay izao de manomeza fandripahalemana izao tontolo zao anao hitanao mitranga zava-mitranga any Moyen-Orient ny mitranga any Ukraine reo olana maro samihafa any Proche-Orient de trotrona iambavaka reo olana maro samihafa zay miteraka korontana sy tebiteby maro samihafa ho an'izao tontolo zao de meteza ame fandripahalemana anay noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay amen